Fanambarana ho an'ny mpanao gazety Rajaonarivelo Brizola tale teo aloha misahana ny fampandehanan-draharaha sy ny fitantanam-bola mandany didiny Conseil d'État Antananarivo faha 12 Marsa taona 2020 sy 2020 hatramin'ny nandraisan'ny tale generaly ny ACM vaovao ny asany dia maromaro ireo toe-javatra sy olona manakorotana ny asa ato amin'ny toeram-piasana. Ny ankamaroan'ireo tale teo aloha dia nanaiky anatanteraka ny famindranandraikitra toy ny fanao rehefa misy fitalehavana vaovao. Fa ny tale teo aloha izay misahana ny fampandehanan-draharaha sy ny fitantanam-bola kosa dia mbola mandà ny anatanteraka an'izany hatreto. Taorina ny antso voalohany natao tamin'ny anaovana ny famindranandraikitra dia nitory tany amin'ny tribunal administratif sy ny Conseil d'État izy mba hahazakony ny atao hoe sursis à exécution sy ny fanafoanana ny fanesorana azy. Saingy no lavin'ireo fitsarana maefa ireo avokoa izany fangatahany izany. Araky ny loharanom-baovao ato anatiny nisy zava-misy ankehitriny dia mety vokatry ny fanentanana fanohitohinana fanaratsiana manokana ary fiparitahan'ireo dossier sapady tsy azo aparitaka. Ohatra amin'izany ny fanangonan-tsony talohan'ny fivorian'ny conseil d'administration tamin'ny 10 febroary 2020 lasa teo. Ary nisy koa ny taratasy izay ninina naparitaka tamin'ny rihana rehetra sy ny lalatsarany ACM Tsimbazaza tamin'ny 10 Martsa lasa teo. Tamin'ity marain'ity izay fantatrareo tsara dia ny antso mpanao gazety indray izy tao amin'ny tato amin'ny tokotanin'ny ACM i Andriamatoa Rajaonarivelo Brizola izay tsy mbola fantatra mihitsy hoe inona ny antony nantsovany anareo. Taorina ny didy nanafoanana azy taorina ny didy izay nataony tale generaly vaovao avy eo nataony tribunal administratif ary farany natao tao amin'ny Conseil d'État dia tsy tokony ary tsy miasa intsony ato amin'ny ACM na ny mahatale azy teo aloha ny sahana ny fampandehanan-draharaha sy ny fitantanam-bola i Andriamatoa Brizola. Na izany aza mbola mandà ireo fanapahan-kevitra ireo izy hatramin'izao izay miteraka tsy filaminana ato amin'ny ACM ary manakana ny fandehany asa rehetra. Zay zany aloha raha fitipitinina ny zava-miseho ato amin'ny ACM. Isan'ny naverimbery tamarena mbola tsy nahazo notification izy manana ny makasika zay satria mety zay hoe natao tsy mbola mampianatra ato amin'ny ACM. Mbola tsy nahazo notification izy longa mbo menany raha matopa ilalana ty fitenenana sotra amin'ny fanontaniana napetraka reo gazety hoe araky ny nambara sy ny vetesiny mbola tsy nahazo notification izy. Raha nahenony communiqué teo isika dia izy no nametraka fitoriana. Ny partie diligente zany no mila mahafantatra hoe aiza metahany dossier ka mety lainga firoly ny ve sanatria na fanodinana resaka ny zavatra teneniny nefa ny fantany tsara zao fa nisy audience tamin'ny nampidirany ny fitoriana. Eo amin'ny resaka notification indray efa voarain'ny secrétaire ny notification fa izy dia mandà indray en personne ny notification ary analantsika proof zany afaka ataona mpanao gazety. Inona zany ny ataony DG manoloana ny zava-misy satria anatin'ny efa mibaribary any masom-bahoaka ny fifamaliana tao an-tanàna. Nandray ny fitantanana teto ny tenako moa araky ny efa voalazy ireny tamin'ny 2020 ny volana Desambra 2020 sy 2020. 10 andro taorinan'izay ny faha-enina ny volana Janoary 2020 sy 2020 no nanapa-kevitra zany ny tenako araky ny mahazatra moa manana ny olona iveriko fa hitondra fanavotana fanatsarana aingakaingana kokoa eto anivon'ny aviation civile de Madagascar dia anisan'ireo olona nosoloina ny dafy teo aloha.
zany hoe ny fahinon'ny volana janoary 2024 araky nefa voalaza teo a ireto directeur Natale miaraka amiko reto a dia nanaika ampitonina ampanajana tanteraka ny fifamindram-pahefana fifamindram-pitantanana teo amin'ireo a tale teo aloha zany hoe ny passation de service Andriamatoa Rajaonarivelo Brizola irery a no nanda an'izay a passation de service zay a zany hoe raha 6 janvier hatramin'izao 16 mars izao a 2 volana sy 10 andro zany a dia azo lazaina hoe mandringa ilay a asam-panjakana asam-bahoaka teto amin'ny ACM niezaka ny tenako sy reto mpiara-miasa amiko reto nanara-dalàna tsy nanao amboletra tsy nanao bodongerona ary tsy namaly ny karazana fiantsina sy ny fanaratsiana rehetra hitatsika any anatin'ny tambazotra serasera eto dia milaza sy manambara fa tsy voatery ho marina avokoa zay rehetra mivoaka any anatin'ny tambazotra serasera ka raha mipetraka ny fanontaniana androany hoe inona no ataon'ny tale generaly inona no ataon'ny reto mpiara-miasa dia tsotra ngamba ny valiny a hiezaka izahay hanara-dalàna fa tsy hanao bodongerona raha fitinina ny resaka voalazan'ny Ramatoa mpitondra teny teo a ny tara-dalàna efa narahana dia ireny taratasy efa hitanareo reny a manana porofo izahay a akoatra ny abrogation moa zany zay nataoko a dia teo mazava ho azy a ny taratasy a abrogation ihany koa nataon'ny conseil d'administration a teo ihany koa ny taratasy a izay nomen'ny MESUPRES a ministère ny enseignement supérieur et de la recherche scientifique zay manatsahatra azy zany a ny détachement aty amin'ny ACM ary ny farany efa voalazantsika teo a dia ny extrait de plumitif na ny taratasy a mazava avy any amin'ny conseil d'état fa nolavina avokoa ilay fitoriana napetraky io dafy teo aloha io inona no atao androany a ialanenina farany izahay a efa nisy taratasy nomena azy teo a voaray an'ny secrétaireny a dia efa fatany farapitso a amin'ny valo maraina ny passation a eto anivon'ny ACM tsy mbazaza miaraka amin'ireo document nangatana ao anatin'izay taratasy zay no ataonay raha tsy tanteraka izay zavatra zay a dia tsy anjaranay intsony a fa fantatrareo a ny lalàna mifeto amin'ny tanin'ny République ny Madagasikara rehefa misy olona izay atao hoe sakana ho an'ny fampandrosoana ary indrindra lasa manohitohina ny sécurité na ny sûreté amin'ny resaka fitaterana na bakabaka ary indrindra heverinay fa manohitohina ny asam-panjakana sy ny asam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Laza ihany koa izy tamin'ny maraina hoe misy ny fanavakavahana lasa misy fanavakavahana ara-poko manahoana zay DG. Ny fahitako azy angamba ohatrany hoe zavatra foronina le izy mety hitanareo zahay reto a zao ny lokon'ny Madagasikara zao ntsika zao donc amiko manokana tena tadiady fotsiny izy zay le izy tadiady fotsiny izy fa tsy za zao a tonga dia voasiko kely ty azafady aminao monsieur Brizola fa za tsika saiky nitovy fehezina ihany raha ny tena mariny za koa avy any Mazekany avy any mamanay zany hoe sady sakalava amin'ny tsy mihety dadanay avy any Andro ihany zany hoe reo toreto olona rehetrarehetra reto a samy tena hoe avy amin'ny faritry Madagasikara tsy satsika zany totsika hoe tena hoe olona ray fa le izy rehefa hovoizina amin'izay le izy a rehefa fantatrao zany hoe tsy mety le izy a mety nitenina hoe tsy manara-dalàna izahay a mety nitenitena hoe ianao no tena manara-dalàna fa raha izay tena hoe fanarahanay zay sitraponao zay hatramin'ny voalohany a tena aloha tena tenenanay hoe oka zay fa ampy zay retsy a satria zay nataonao teo a zay nangatanao teo a mitorianao izahay fa ilay hoe isan'andro a nanaiky foana izahay nentinao tany amin'ny TA izahay tena amin'ny tribunal administratif nakany izahay nentinao tany amin'ny conseil d'état nakany foana izahay tsy nijanona mihitsy satria lasa ny sitraponao no ataonay nefa
androm-panjakana ty ny ACM resaka inoko fa tsy orinasa-pianakaviana ny ACM ary tsy orinasanao fa orinasa ny androm-panjakana Madagasikara ny ACM ka alohantsika zany ifanaja foana alohantsika ifanaja dia aloha ny ACM hiasa aloha ny DG hiasa mety fantatra be le resaka fiara teo mba tiako valiana kely ny zavatra nitranga tamin'ny maraina teo dia miditra miasa ohatran'ny mpiasa rehetra tonga ny tena amin'ny valo maraina. Ny zavatra nahagaga sy nahavariana dia mpanao gazety anankiray Prince io izy io Prince izay tsy natsoko akory no tato amin'ny varavarako tato dia niteny ny namana hoe fangaha DG nampiantso mpanao gazety sa ny ACM nampiantso mpanao gazety tsy any valiny tsy nampiantso mpanao gazety ny ACM tamin'ny maraina tompoko. Efa vonona teo kosa nefa nandrasana farany ilay taratasy avy any amin'ny Conseil d'État dia ilay taratasy anankitelo Conseil d'État, Conseil d'administration, Mesu Presse ary lay taratasy fangatahana azy hanao passation rapitso amin'ny valo no nentiko sy Andriamatoa Dafy vaovao tsy afa-jato io izy io nakao amin'ny braony tao ambany satria fantatra izy hoe tao. Rehefa niditra tao zahay dia niresaka ampirahalaina tsara fa tsy afenina misy moa ny disadisa amin'ny maha-olombelona mety hoe miakatra ny feo dia nanapa-kevitra izy ny hitsangana ary saika hivoaka dia teo moa izay mirahalahy tonga dia naleonay ny sanatria lazainy fa nisy zavatra vahoaka anaovana asam-panjakana anaovana asam-bahoaka. Rehefa nivoaka teo an-tokotany ny tenanay niaraka tamin'ny Dafy teo izay vao nahita mpanao gazety maromaro gaga sy talanjona teo vao samy gaga kanefa dia tsy menatra akory. Andriamatoa izay tsy tononoko ny anarany mandainga lazainy fa tsy izy ny nampiantso ny mpanao gazety ka everiko hoe samy lehilahy lehibe mifanaja okizay ny famafazana lainga okizay ny fampitana lainga ny tambazotra rehetrarehetra any fangamba fantatra reo ankehitriny hoe inona no ambadika ireny karazana fanaratsiana rehetra fampiasana mety hoe compte fake rehetrarehetra any anatin'ny tambazotra sosialy. Eto ary araka izao hitanareo izao dia mbola bahananay le fiara ary tsy misy na iza afaka mikitika ny fiara io raha tsy mahazo alalana avy aty amin'ny fitalehavana, raha tsy mahazo alalana avy amin'ny fanjakana satria solon-tena mpanjakana ny tenako eto, raha tsy mahazo alalana avy amin'ny vahoaka malagasy. Izay mahakasika an'ilay fiara tompoko. Fantariko fa ngamba mikasika mety azoazo an-tsaina ihany hoe inona le tena antony mampitonga anazy amin'ny toerana hoe Dafy tsy mampiala azy tao anatin'izay vola azy tao. Mety azoazo an-tsaina ve inona ny antony tsy mbola tsy mety hialany tao anatin'izay 2 volana sy 10 andro zay 3 valiny tompoko. Ny voalohany sao dia mba misy zavatra afenina ao ambadika izao. Ny faharoa sao dia mbola misy fomba fanao tiana hotohizana ao ambadika izao. Dia ny valiny fahatelo inona ny antony mbola tsy mety hialany hatramin'izao aleo ngamba any aminy ianareo no mametraka an'izay fanontaniana izay tompoko.